Henri Robinson, ministra fahasalamana tamin'ny fitondrany no kandida toana Andravalomanana marika maniry mafody ao anatin'ny 10 andro ity folo teo aloha ity. Ajo andriany Anarivelo, tanany Tsimandrefanosy, mila mafisina ny fampafantarana ny fisian'ny fifidianana sy ny fanentanana ny olom-pirenena ifidy. Mijanona ao anatin'ny fanajanana ny tsipidalao ny kandida amin'izao mialoha ny fifidianana izao. Ireo mpamily sy ny mpanampy ny mpamily nomena fiofanana manokana momba ny vodi-taitra sy ny famonjena olona noho ny amehana. Azon'ny olon-tsotra ihany koa ny mianatra an'ireo antsoina hoe premier secours. Méditation efa manana endrika maro eto amintsika izany ankehitriny. Lafo ny fanaovana izany eny amin'ny toerana manokana, mahatratratra ny amin'ny iray tapitrisa ariary isam-bolana ny sarany. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao hariva izao, manasanao ary hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny sakafo sy ny andavanandro ny mponina, tsy ho resahantsika intsony ny firoboroboan'ny fivarotana sakafo samihafa eny amoron-dalana. Mitombo isa ihany koa izao ireny karazana gargotte ireny izay jifain'ny karazan'ny olona rehetra raha ny fanadihadiana. Matetika anefa dia tsy manaraka ny fitsipika momba ny resaka fahadiovana ireo mpahandro na koa tsy misy ny fampiarana ny lalàna. Efa maro ny fitarainana voaray ary miankina amin'izany ny fitsidiana ataon'ireo inspecteur d'hygiène izay mampiatra ny sazy arak'izay izy ireo fanadihadiana. Toeram-pivarotana sakafo mitandahatra eto Ampefiloha, na mpianatra, na mpiasam-panjakana, na olon-tsotra, na ireo mpiasan'ny tribonaly ety amin'ny manodidina, be dia be no misakafo eto. Mahasarika ny sokajin'olona rehetra itony gargotte itony rehefa manome antoka momba fahadiovana ka atokisan'ny mpanjifa ny mpivarotra. Samy manana ny fomba fijery manokana ny toerana isakafoanany tsirairay. Ny fahadiovana ny takian'ny mpanjifa voalohany indrindra. Eto zany rehefa mbanjery eto dia manisan'ny madio zany le izy. Sady mba présentable tsara ihany. Zay ny mahavy anamakato foana. Tetitetika. Ngamba eo amin'ny efa inenina zay na impito. Fahadiovana na indrindra dia ny atsara amin'isaka. Dia tena tsara mihitsy ny azy ato. Sady madio. Jerena aloha voalohany any an-dakozia andry zareo. Eo ahoana fikarakarany azy. Dia madio. Ny fahadiovana. Karazan-daoka 12 farafahakeliny no andrahoana sy karakarainy ny hotely iray, ankoatra ny fangaron-daoka miaraka aminy sy ny vary. Manodidina ny 3 na 4 alina miala maso karena isan'andro ny vola miditra amin'ireto mpivarotra ireto ary olona n'arivo no misakafo ety. Ireo tompon'ny fivarotana ny masaka sy sakafo miezaka manadio ireo faritra rehetra ao an-dakozia sy eny ivelany, manomboka ny amin'ny fikarakarana ny anana sy ny hena isan-karazany sy ny fanadiovana ny manodidina, manomboka ny vitrine no hitarafan'ny mpanjifa ny fahadiovana. Dia ny fanasana ny anana, fanasana ny hena sy ny ohatra izany, fanasana ireo fitaovana ampiasaina sy ny sakafo izany, izay aloha tena voalohany indrindra. Ankoatran'izay moa fanadiovana ny trano isan'andro sy ny manodidina, iny fitambarana ety amin'ny faritra Ampefiloha ity izany, tena diohatra amin'ireo namana hafa manao amin'ny hotely amin'ny Teto-Antananarivo izay, fa somary efa lasa ndavidavitra kokoa izany izay eo amin'ny fitandrovana izay fahadiovana izay. Tana vitrinanay zany sasana foana aloha isan'andro. Dia ny sakafonay gardena, sakafo mafana foana ny ampidirina ny avoakanay eto zany fa tsy misy sakafo mangatsika dia tsy maty afo mihitsy zany izay. Misy ny fitarainana voarain'ny komina Antananarivo renivohitra manoloana ny fanampizinana ra-tsakafo eny anivon'ireny fivarotana hani-masaka sy sakafo fihinanana ireny. Ny inspecteur d'hygiène no manao izay ary manana fahafahana feno hanome fampitandremana sy sazy ho an'ireo tsy manara-dalàna. Voalohany indrindra aloha misy foana ny fitarainana. Dia avy amin'ireny fitarainana ireny no idina ny inspecteur d'hygiène avy ato Beamasha ny commune urbaine Antananarivo manao ny anjara asany ary efa voarakitra mazava tsara moa ny antanatoatra izay lalovany amin'izany. Midina izy aloha manao ny constatation na ny fizahana ifotony manamarina ny fitarainana izay nisy manamarina ny fanambarana izay niseho. Rehefa vita ny constatation dia raketiny ao anatin'ny PV na ny fandraketana tsoratra izay zavatra rehetra misy ahafahana maka ny fepetra. Inspecteur d'hygiène 10 no miasa eto an-drenivohitra. Mizara ho ekipa 5 izy ireo izay miantoka ny fanaraha-maso sy ny fanamarinana ny fitarainana voarain'ny komuna amin'ny resaka fahadiovana. Tranga hita eny rehetra eny, amoron-dalana rehetra eny, ny fisian'ny vitrine tsy misarona na tsy voaharo amin'ny vovoka ankehitriny. Raha ny voalazan'ny fihetsam-tsipika mikasika ny fahadiovana, 5,000 ariary ny sazy mahazo ireo tsy manara-dalàna amin'ny lafin'ny fahadiovan'ny varotra hani-masaka miaraka amin'ny fanadiovana avy hatrany.
Eo amin'ny pejy politika nambarany anko lafiravalomana tamin'ny fomba ofisialy io ariva io tetsy amin'ny magrobe oririka fa ny docteur Jean-Louis Robinson ny candidat hoanany miova indray ny adiny pomba anty filoha teo aloha ity ankehitriny ny ahafahany miditra eto Madagasikara hanao propagandy fanadihadiana. Andraindray ny pomba azy hody ao anatin'ny 10 andro raha manana marika antony hanao ny propagande ny docteur Jean-Louis Robinson izay candidat hoanan'izy ireo hita tety amin'ny magro fa tsy tena vitrika loatra tamin'io safidy io ny mpanaradia azy. Na inona araka izany tsy azo ivalozana ny tendra valomanana iny araka ny nambarany teo manoloana ny hevitra ny zarazara sy ny siotsikana ainga teto nitsangana ny tondra fanazavana ny lehibe ny ankolafy Mamy Rakotoarivelo. Ataontsika izany izay ho dindata alohan'ny fifidianana mba hanohana ny kandidatsika. Ny faniritsika rehetra dia hidada manao propagandy miaraka amin'ny docteur Robinson. Ny SADC nambaran'izy ireo fanampanantena izany. Ny SADC miaraka tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay isan'ny nankatony hoe rehefa milamina ny tany ao aorian'ny fifidianana vao mahazo miverina eto ity filoha teo aloha ity. Fampanantenana ho tanteraka sa hitovy amin'ireo fampanantenana momba ny fodiany hatramin'ny taona 2024 izany ho hita toato ny valin'io fanontaniana io. Eo amin'izay pejin'ny fifidianan'izay hatrany tatoato vao nanomboka ny fanotofana ny fanaterana ny antota taratasy filatsahako fidiana eny anivon'ny OFEC. Mbola manana 7 andro ireo manomana ny filatsahako fidiana ho solombavambahoaka raha nitapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra. Tsy hemitra intsony io datin'ny 27 septambra io raha ny fanamafisana avy amin'ny filan-kevitry ny minisitra sy ny filan-kevitry ny governemanta ihany koa. Efa voarain'ny senita ihany koa ireo antota taratasy 700 amin'ireo 700 voaray eny amin'ny OFEC ka manerana nosy. Raisin'ny OFEC hatramin'io daty io ihany koa ireo antota taratasy nosontonina ka mety hosolona loko hafa araka ny didy itsovolana mamaritra ny lalam-pifidianana. Eo andalam-panaovana ny lasitra na ny matrisy ho amin'ireo antota taratasy voaray ny senita amin'izao fotoan'izao. Fahafantarana azy fa inoko azy moa zany dia misy an'le hoe ordonnance nivoaka momba an'le hoe afaka manala ny candidature zany le olona te hiala na te hiova loko ka amin'izay fotoan'izay zany dia ny intérieur moa zany efa nisy any fampiantsoana hoe fangatahandry zareo zany anemorana an'ilay date de dépôt de candidature zay ka zay moa mbola tsy nahazo an'ilay taratasy nivoaka avy any amin'ny gouvernement fa dia hitantsika eo zany hoe hemotra hatramin'ny oviana zay satria tsy maintsy jerena koa ny pitsopitsony ara teknika mba zahoana anatotan'le bulletin ho an'ireo 119 district ireo. Araka ny voalazan'ny lalàna dia roa isaky ny district ireo solombavambahoaka raha toa ka mihoatra ny 290 ny mponina. Iray kosa izany ho an'ireo district alatsak'izay. Ho fanatsarana ny fiainam-pirenena dia manolotra paikady vaovao entina manadio ny fanaovana politika na ny etika politika eto Madagasikara ny fikambanana alefa Madagasikara miara-misalay amin'ny antoko leader fanilo. Tsikatra fa betsaka ireo mpanao politika sy pilatsaka ho fidiana no manana drafitrasa kanefa tsy misy vokany izany. Nodiniana tetsy amin'ny motel nosy ary androany ny mahakasika izany inona ny politika ampiarina anarenana ny Madagasikara na nasa manam-pahaizana telo ny fikambanana ary nandinika teboka telo ny firenena tandalana sy ny fanaovana politika madio ny fitsinjaram-pahefana mahefa ary ny politika ara-ekonomika ao aorian'ny krizy fanampanazavana. Be dia be ny programa an'asa amin'izao fotoana izao hoe hampandrosoana amin'ny firenena, hiadiana amin'ny fahantrana, fa ny zavatra hita dia tsisy mitondra vokany izay rehetra izay tato anatin'ny taona maromaro. Io no nahatonga anay nandinika hoe ny tena antony angamba so dia mba eto amin'ilay fanaovana politika mihitsy eto Madagasikara no problema fa tsy ny hoe ny hatsara amin'ny programa na ny halatsana ka izay ny tanjona amin'ity fihaonana ity zany hoe andao mba dinihana mihitsy indray le tena fomba fanaovana politika inona zavatra tokony ovana na zavatra tokony apetraka mba ho fanaovana politika vaovao angamba natao eto.
pedy sosialy maherin'ny 5,3 no isan'ny fiara fitaterana olona ary avoroeny amin'izany ny isan'ny mpamily raha ny antotanisa azo avy eo ny amin'ny ATT vitsy any anefa no manana ny traikefa mikasika ny vonjyaina mahakasika ny fiara fitateram-bahoaka ny 700 maherin'ny loza amin'izay eto Madagasikara ilaina noho izany ny fampiofan'ireo mpamily sy ny mpanampy azy amin'ny vonjy-taitra raha sanatria misy loza nampahafantatra ny premier secours ilain'ny mpamily ny Croix Rouge androany. Raisina moramora ilay olona naratra ary toanana ny lohany. Tandremana rehefa mibata azy ary atao eo ambany saoka ny tanana, apetraka moramora ilay naratra ary vahana avokoa ny teritery amin'ny vatany. Antaniny ilay voadona raha mare ary rehefa fantatra fa tsy mahatsiaro tena izy anefa fa miaina dia antsona ny mpitsabo. Zahana tsara avokoa ny vatany sao misy ratra na mandera ary tsapaina ihany koa ny maripana. Rehefa zany dia ahorirana manao fandry mamonjy aina mba hivoahan'ny rano, rora na loha ao anatin'ny vavany. Tsy mahavonjy ireny boaty misy ny kojakoja amin'ny vonjy-taitra ireny raha tsy hay ny mampiasa azy ny mpamily izay nahazo fiofanana nomen'ny vokovoko mena malagasy mikasika ny vonjy-taitra ny herinandro lasa teo. Tokony hisy ireny avokoa nefa ny fiara rehetra araka ny voafaritry ny lalàn'ny fifamoivoizana vao manomboka ny fampiofanana ny mpamily miisa 3 alina mahery eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fahaizana an'ireny famonjena vonjy-taitra ireny. Amin'ny taona 2010 zany nisy aksidana azo dia tsy afaka nanao inona satria tsisy zavatra fantatra tao anatin'izy hoe ahoana fomba hamonjena an'ilay olona fa ny fantatra fotsiny dia hoe tsy maintsy mety nany any hôpitaly zany ilay olona rehefa maratra fa tsisy hoe zavatra natao alohan'izay ary tondrana azy akany any hôpitaly zany. Dia nisy maty vokatr'izay zavatra izay. Mpamily sy mpanampy 30 no nahazo fiofanana natolotry ny vokovoko mena ny alarobia ny alakamisy teo vokatry ny fiaraha-miasa ny ATT sy ny vokovoko mena. Tsy hijanona treto anefa niezaka fa mbola hitohy hatrany. Anomboka eto zany dia hisy atao zavatra sistematika mihitsy le formation zay. Amin'izao moa zany zao dia mbola ny mpitatitra olona aloha sy ny camion nataonay fa raha ny tena manana ny tsirairay avy amintsika ny tokony hahafantatra an'izany zavatra izany satria tsy voatery hoe mpitatitra ihany akory satria raha ny chauffeur azo ohatra mahazo an'ilay formation nefa sanatria izany hoe izy no hiaram-boiny dia izy no hamonjy azy eo. Tsy ny mpamily ihany no kendrena amin'ny fizarana traikefa amin'ny vonjyaina. Ilain'ny olona rehetra raha teo izany. Na dia vitsy aza no mahafantatra izany misy ireo mpilatsaka an-tsitrapo manao izany asa izany eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny mpikambana dia eo amin'ny 5,3 alina eo amin'izao fotoana izao manerana Madagasikara fa misy koa ireo mpilatsaka an-tsitrapo 4,000 sy 1 alina nisan'izy ireo izay miofana ara-teknika zany amin'ny sehatra rehetrarehetra izay ahafahana mampiofana an'zareo ka raha ny eo amin'ny vonjivoina zao raha tsy diso amintsika amin'ny teny zao efa manakaikikaiky ny any amin'ny 4,000 any angambany amintsika amin'ny teny zao ny mpilatsaka an-tsitrapo efa manana traikefa mivantana mihitsy zany amin'ny fanatanterahana ny vonjyaina. Ho an'ny olon-tsotra mila mirotsaka an-tsitrapo ho isan'ny mpamonjy amehana vao mahazo fanofanana maimaim-poana avy amin'ny Croix Rouge. Ho an'ireo te hianatra izany misy ny vola aloha ary misokatra ho an'ny rehetra izay sehatra izay. Ny tranga tampoka ahitana ratra na ny ramandrika no mibaiko ireo mpirotsaka an-tsitrapo anao ny famonjena. Natao teto amin'ny tobi-piantsonan'ny taxi brosy teto Ampasapito ny fankalazana amin'ny fomba ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vonjy-taitra. Ny fitaterana Herendoza no lohahevitra. Eo amin'ny lafiny toe-karena manodidina ny 5,000 ny mponina ao an-talahy izay mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa ny akamaroany. Rehefa misy ny olana eo amin'ny sehatry ny lavanilina dia miseho lany ihany koa ny olana teraky ny fifindramonina vokatra izany. Tsy maraka izany ny foto-drafitrasa ka mampitanila ny fampandrosoany fanadihadina. Avy eto Talano mivoaka ny 900 ny vokatra lavanilina avatsy amin'ny faritry Zava. Saika io avokoa ny iveloman'ny mponina tsy an-toerana. Amin'izao fotoana izao tsaratsara ny vidin'ny lavanilina. Efa manomboka maina avokoa ny vokatry ny mpamboly sy ny mpandraraha ankehitriny ary mihanika hatrany amin'ny $70 ny vidin'ny 1 kilao. Mamaha olana sy mitondra harena ho an'ny mponina araka izany ity sehatra ity raha vao midina tampoka ihany koa anefa ny vidim-bokatra. Teraka olana lehibe izany satria tsy misy atao ireo mpiasa maro ny azakazaka ny tady asa lavanilina tsy an-talahy. Ny hoe isaky ny misy krizy io vanilina io izay ataontsika hoe filiera isan'ny tokany filiera ara-dalàna mampidi-bola amin'olo dia mitombo 3 avoeny ny isan'ny mponina 10 taona aorenan'izay crise de la vanille zay. Intelo ny fanesy izay phénomène izay nanomboka tamin'ny taona 67
ka hatramin'ny 2003 ka izy amin'izao fotoana zao 2009-2013 zao dia ohatrany hoe mitovitovy amin'izay ihany koa ka ny fitomboan'ny mponiny BTP tampoka zay dia matariky hoe perte de contrôle ho an'ny ataontsika hoe collectivité le filana ataon'le mponina betsaka miaraka tonga indray mandeha zany sarotra ny commune ny magnenjika azy miteraka tsy fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ny olana teraka io fifindramonina betsaka loatra io rehefa tsy maharaka ny fitombon'ny mponina ny fotodrafitrasa misy lasa politika ny resaka dia ny mpitondra no voatondro molotra ho tsy mahavita ny adidiny mirona any amin'ny fitadiavana lalam-piariana hafa nefa maharitra araka izany ny vahaolana apetraky ny mpitarika ny tanàna ny fomba ampivelatra ny sehatra fiariana amin'ny fomba engany dia engany ahoana zany atonga hoe ankoatran'ny lavanie misy sehatra fiariana maromaro tafiroso be tantala amin'ny lalan'ny fambolena zany na amin'ny lalana asatanana zany na amin'ny alalan'ny fizahantany ka ilana fiarahamonina antoka izany rehetra zany satria raha vao zao ihany no miseho dia ohatrany hoe mitady mihena ny fidiram-bola ifotony avy amin'ny commune tanora latsaky ny 20 taona avokoa ny 17,100 mponina tsy antala 17,100 mponina ihany no tafiditra ao anatin'ny salataona afaka miasa ambany dia ambany zany ary mitarika olana eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna fanofanana araka sa maharitra sy fanabeazana ny tanora tsy ho lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina zany hoe saika mitovy amin'ny vahaolana ankapobeny andrasan'ireo faritra rehetra mamokatra manerana ny nosy no andrandray ny eto antala amin'izao akatoko ny repoblika faefatra izao pejy afa kosa indray manao ny fitsidiny ny faritra tsy mandrefa nosy ny kandida azo Andriananarivelo ankehitriny omaly niona tamin'ny mponiny Beroroa izy izay sady ratsy lalana no adin'ny fandrosoana hatramin'izay ny aloha izany tany amin'ny faritra Iorombe tany osy ity kandida filoham-pirenena ity manentana ny vahoaka nefa ny adidiny sy mampatsiahy azy ireo andraikiny amin'ny famaranana ny krizy ankehitriny raha ny fanazavany fanadihadiana Zay avy any amin'ny commune Tamarina. Tamarina commune Tamarina. Hita tsara be lalana. Ny tanora sy ny mponina indray no mirere mampatsiahy ny asa maro be vitan'ny kandida ho filoham-pirenena ity tamin'ny fotoana natompona andraikimpanjakana azy rehefa nahita maso azy ny teto iosy ho fanajana lalana velona dia tsy nanao famorim-bahoaka kalamanjana hiajo Andriananarivelo tsy nijery artista fotsiny no mahasoa ny vahoaka fa ahafahana mitondra hevitra ka mahatonga ny fifampiainoana toy izao porofin'izany raha ny komity mpanohana ihany aloha no mbola nasaina maro ireo solon-tenam-bahoaka no vory tato anatin'ny salle d'œuvre tao amin'ny tanàna niona taminy tetsakilan'izay manana etaetana ireo tanora tsy ohatra hoe nijiro hoe tsy dia mandeha araky ny tokony izy dia tokony mba hazava ny tokantrano ny zavatra andrasanay amin'ny MMM amin'ny candidat zany dia ny rarinainy mba tongavana eo amin'ny fitondrana mba hanova zavatra amin'ity firenena ity ho anay moa zany ny andrasanay amin'ny candidat Andriananarivelo dia ho anay tanora manokana ny eto faritra Iorombe le tsy fianasa raha mahita moa zany eto tanàna nosy ny tsy fahadiovana maro ny loto dia mitady fanampiana zay arabola mba hahafahanay mihetsika zany anaovana fandivan-tanàna ny tenako moa zany anisan'le mitarika tanora eto na fanatanjahantena na mifokotany dia mitady koa zay fanampiana amin'ny resaka sport nasongadin'ny kandida ny fatokisana malagasy mpiara-miasa aminy sy ireo tompona andraikitry ny fotony maloana ireo fangatahan'ny tanora ireo rehefa aveo zany mijery miaraka amin'ny madame présidente mandaloa volany amin'ny resaka kely izay menandahana zany efa mpanao volley koa taloha ny asa fahatena tsapasirena ndritra ity fandalovan'ny kandida ajo Andriananarivelo tany amin'ireo toerana ambanivohitry ny faritra tsy mandrefan'ny nosy ity fa tsy mbola ampy ny fampafantarana sy ny fanentanana ny olom-pirenena momba ny fisiany ny fifidianana mila hamafisina izany ho izy ary isan'ny tompony andraikitra amin'izany ny fanjakana mety tsy ampy angamba ary tokony jerena akaika ny fanentanana ny vahoaka amin'ny mandeha anantona sy mampafantatra ny fisian'ny fifidianana ary zay moa anjaran'ny senita sy anjaran'ny mpanao politika tsirairay avy dia isan'ny atongavana olo zao koa mampatsiahy ny vahoaka fa isy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 20 oktobra ho avy zao ary mitarika ny vahoaka mba aneho ny safidiny malalaka amin'izay fifidianana izay mazava ho azy fa samy manana heviny daholo ny olona rehetrarehetra sy azo sakanana zany
fa ny fifidianana ihany aloha hatreto vaolana madio firenenany fifidianana madio mangarara ary manaraka raha isan'ny fampiresahana nandritra fionany tao iosy ny olany fandriampahalemana izay manjaka na antsaha na an-tanàna. Isan'ny tsy fandriampahalemana koa hoy ihany ny kandida Azo Andrianarivelo ny tsy fahafahan'ny mponina matory araka ny tokony ho izy amin'ny alina fa voatery mamisafisa ny hasarotan'ny fiainana andavanandro izay liana ny fametrahana ny tena fanovana marina eto amin'ny firenena. Ireo tanora malagasy miara-miainga midina amin'ny fanakalo-hevitra amin'ireo tanora tahaka azy. Nanomboka androany io hetsika io amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao. Mora kokoa ny mifandresy lahatra sy mifampaka-hevitra eo amin'ny samy tanora amin'ny famaritana vahaolana miaraka. Isan'ny toromarika nomeny kandida Azo Andrianarivelo ho azy ireo izany ka antony anaovana ny be midina teny amin'ny boriboritany fahaenina androany izay nanomboka tetsy amin'ny garan'ny Soarano fanadihadiana. Mazava ho an'ireo tanora ireto ny foto-kevitra voizin'ny malagasy miara-miainga. Tanora miisa 700 eo anelanelany 20 taona ka hatramin'ny 30 taona izy ireo ary miparitaka eto Antananarivo ka hatramin'ny faritra. Fifampitokisana amin'ny samy malagasy, indrindra lanja manokana omena ny tanora no asingadina amin'ny fiara-miasa. Resy lahatra ny amin'ny fambiazana fiara-miainga hoety mampandroso ny eny fotony ireo tanora ireto. Daholo ao anatin'ny fokotany tsy misy fotodrafitrasa izay dia mba sarako ilay ankizy amin'izao mba hoe misy atao an'ity tsy hoe amin'ity ihany akoriny fa ao anatin'ny zavatra rehetra izay afaka iaraha-miasa dia vonona izay tanora ny sonerana. Zao dia tanora samy tanora no miresaka dia atolotra azy ilay hevitra tsy sura hoe tsy raha hevitra amiko izy amin'izay satria hevitra aparivary mihitsy ilay tanora be da be ny tanora tsisy anasa lasa petrapetra fotsiny. Izay tema izay mihitsy angambany fa hitako mety be aminazy zany satria ny fiangana zany zava-dehibe zay aloha zay mba hiainga amizay fa tsy raha hoe atoritory amin'ny zao korontandava tsy fantatra hoe tsy manam-piafarany ity aloha hiainga amizay hiditra amin'ny rivotra vaovao zany atsika zany fa nataoko ny tegna ny olana lehibe lalana zany diako ambilobe voay maro tena misy lalana fa ela fa be da be ny mpitondra miteny hoe namboatra le lalana nefa hatreto dia tsy hita ny vokany dia za zany mieritreritra sady mino maromaro fa raha hoe mitozo fiara-miasa zay amin'ny malagasy miara-miainga atsika amin'ny tanora miara-miainga ataoko fa mety mba hovavaha zay olana zay lalana zay fa zany tena olana lehibe hitako amin'ny faritany Diego misany ihany zany. Samy manana etaetany ny fikasany entina nanganany ny hoavy mamirapiratra ireo tanora ireto. Nanolotra izany ho an'ny toky malagasy miara-miainga ka nanatevin-daharana antony anaovan'izy ireo ny diabe izay nataony androany teo anivon'ny tsena lehibe eto Antananarivo. Dia matoky zany izay fa ny olona efa mba misaina amin'izao fotoana izao mahita ny zavatra nataony sy tsy nataony dia mbola ho anatanteraka ny programanasany izy zany amin'ny ao aorian'ny fifidianana ka dia matoky zany izay fa fantatritsika eto Antananarivo ny kandida Azo dia nahatonga nay safidy ny tsena zany be da be ny olona sahirana dia ny mpivarotra indrindra ka manatona an'ireo mpivarotra ireo mihitsy zany izay mba handinika tsara ny olona hovidiny amin'ny fifidianana firenena ho avy izao. Tsy latsa-danjana izany eto Antananarivo naneho ny fahavononany trany ireo tanora tetsy amin'ny Garasorano. Tanora manana tetikasany sy hetahitany ihany koa izy ireo ary nanaprovy izany tamin'ny alalan'ny fitsidiana eny anivon'ny tsena teto Andrenivohitra. Nasehon'ireo tanora fa tsy misy afa-tsy ny farisendahatra no antony hetsika izay ataon'izy ireo amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao. Eo amin'ny lafin'ny fitaterana raha amin'ny voalohan'ny volana Oktobra vao fantatra fa tokony hiakatra ny sarandalana miazo an'Ambohidratrimo amin'ny Sotrate dia efa misy sady ampahany vitsy no mampianatra sady ny fampiakarana ny sarandalana ho 500 ariary 70 andro mialohan'ny tato voatondra ampiarana izany fanadihadiana. Tsy vao izao no hainoana fitarainan'ny mpandeha voaray vokatry ny ataon'ireo taksi be mampitohy an'Ambohidratrimo sy Fasakosy. Toy ny maro amin'ireo fiara fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra efa nanapa-kevitra ny ampiakatra ny sarandalana ihany koa izy ireo. Ny iray Oktobra no tato voatondro ampiarana izany ary efa mipetaka ao anatin'ireo bus ny afisy mampilaza sy mampiomana ireo mpandeha.
Afisy anefa izany ho an'ireo chauffeur sy receveur sasany izay efa mampiakatra sahady ny saran-dalana. Tsisy fifanarahana aloha fa samy manana ny azy. Samy manana ny eritrerina zay aloha tsy nampiakatra zay fa izy aloha fa sotra 1er octobre zay. Tsy misy arak'izany ny fifanarahana mazava seken'ny rehetra mahakasika ny saran-dalana na ho an'ireo makany Ambohidratrimo na ny tapa-dalana. Tsy mitovy ny frais alain'ireo receveur amin'ireo mpandeha amin'ity zotra ity. Nanomboka androany na ireo mpanampin'ny mpamily aza tsy tena afaka nanazava. Raha tana Ambohidratrimo no 400 ariary efa lasa tana talata maty zany androany. Le coopérative teto ny teny manomboka izao ny teny dia miakatra ny talata maty vasakosa zany mitovy ny vato frais. Le frais zany 400 ny tenen'le any le coopérative teto. Misy amin'ireo mpandeha mbola tsy mahafantatra akory io fiakaran'ny saran-dalana io. Tsisy frais niakatra zany teo fa nandeha teo zay anke maraina fa 400 ihany nalohany. Tsy mbola nahariana zay. Mpandeha foana zany mbola 300 foana aloha tsy talata maty akapozao. Raha tia vasaposy makany Ambohidratrimo 400 zay. Zay loatra an'izao mbola 400 foana anay. Atra izy io? Ambohidratrimo vasaposy. Tsy ny saran-dalana ihany tsy mitovy ho an'ireo taxi be makany Ambohidratrimo fa ny fiantsonana ihany koa indrindra fa rehefa hariva mahapetsaka ireo mpandeha. Aretina hitovizan'ireo zotra mihazo an'iny faritra iny toy ny makany Ivato, ny fiverenana antsasadalana, ny fandraisana mpandeha Tsiero, ny tsy fanajana ny fiaingana sy ny faran'ny bus mbola iandrasana vahaolana avokoa izany. Arak'izany amin'ny ankapobeny mbola 400 ariary ny saran-dalana mampitohy Antananarivo sy Ambohidratrimo hatreto. Iverenantsika ny pejin'ny toe-karena betsaka no manana tetikasa saingy tsy fananana enti-manana sy traikefa no lesoka tsy ahafahana manangana orinasa ho an'ireo tanora amin'izao fotoana izao. Tsy mifidy izy ireo fa izay sehatr'asa azo ivelarana dia hidirana avokoa fanampiana sy torolalana no isan'ny ompanany fihaonam-ben'ny fandraharahana andiany fahadimy izay tanterahany etsy amin'ny karany Soarano fanampanazavana. 900 ny tanora dia tsy hanasa avokoa ny taona 2024. Miazakazaka eny amin'ny reny fihaonana manome tolotr'asa na manampy amin'ny fahazahoana sy famoronana asa ireny ny tanora amin'izao fotoana izao. Tsy maharaka ny tinady ny tolotra noho izany maro no manao na dia asa tsy nianarana azy rehefa izay no miseho. Mahaliana ny tanora ny famoronana asa saingy mametry izany ny tsy fisiany ny enti-manana misy hatrany anefa ny tetikasa eritreretina. Za zany nakaty zao dia mijery ny opportunité ho an'ny jeune satria fantatra ihany misehatra ny fitadiavana asa eto Madagasikara dia izay tena nahaliana nakaty zany. Za zao aloha ny mianatra droit zao, deuxième année en droit dia le tetsy amin'ilay société ty zao tena ao anatin'ny lesona anay droit commercial mihitsy droit de société anay mihitsy. Ya ho an'ny tanora aloha zany raha ho ana manokana aloha za zao nanao génie civil izay ny eritreritra hoe anangana entrepreneur kely na ohatr'izany. Tsy afaka nanatanteraka an'ilay izy mihitsy nefa satria tsy ampy le tsy manana financement. Raha tsy ampy financement zany dia sarotra be izy. Taty nefa ny mahita hoe misy kay association mety afaka manampy anao hanatanteraka an'ilay izy. Izany hoe misy ihany zany avelira somary misy ihany. Raha ho an'ny tanora manana projet. Dia voalohany indrindra eo amin'ny lafiny fifanerasirana zany mba ahafahana mahita ireo karazana olona afaka anohana anao zany raha ohatra hoe manana projet anao tsy voatery hoe ao anatin'ny agriculture fa misehatra hafa zany mahaliana anahy tsy amin'ny dia Fanampiana no ilain'ireo tanora eo amin'izay sehatra ny famoronana asa izay. Ankoatra ireo mpampindram-bola, ny orinasa sy fikambanana manampy sy manoro lalana amin'ny famoronana orinasa no tena nahaliana ny tanora tetsy amin'ny Gare Soarano. Ny zavatra tena ataonay zany dia manamora ny fifandraisana tanora amin'ny fananganana tetikasa na ny resaka fandraharahana eny ambanivohitra. Ny zavatra tena avantage na tombontsoa manokana ho an'ireo tanora ireo dia hoe ny fahazoan'izy ireo mifanakalotra ekefa amina tanora hafa, ohatra ny tanora avy any ivelany na tanora efa manana sehatr'asa madinika eny ambanivohitra na ireny sehatr'asa eto an-drenivohitra ireny. Eo ihany koa no hoe fanamorana ny fifandraisan'izy ireny amina mampanao formation ny mpampiofana na ny mpampindram-bola afaka miara-miasa aminay. Ny agribusiness no niraisina ho loha-hevitra tamin'ity andiany fadimy ny fihaonam-ben'ny fandraharana ity. Tsy voatery nirona tamin'izay anefa ireo tanora tonga teny amin'ny ankapobeny.
Ny fidirana eo amin'ny tontolon'ny asa trano no mahaliana azy ireo na inona sehatra misy azy. Vokatr'izay anefa tsy misy fandrosoana azo entina mahakasika ny lalam-piofanana Nora Antovin'ny Tanora raha toa ka tsy mahakasika izay sehatra izay ny asa ataony. Mitanila araka izany ny fampivelarana ny sehatra asa eto Madagasikara raha toa ka tsy afaka manome fahafahana ho an'ny tanora ny lalam-piofanana rantoviny rehefa miditra amin'ny tontolon'ny asa izy ireo. Dia be ho fampianarana ny fandriampahalemana sy ny demokrasia izay ny lohahevitra hoentin'ny andresapirenena ho an'ny fandriampahalemana amin'ity taona ity. Ny 20 septambra izao no ankalazana izany maneran-tany ka ny fikambanan'ny vehivavy eto Madagasikara no antanteraka hetsika ho an'ny rehetra amin'ny alalan'ny diabe fanentanana mialo eo amin'ny tranomboky pirenena Anosy, mihodina eo amin'ny ranona Anosy ka mihazo ny Mahamasina. 500 no andray anjara amin'izany ka isan'izany ireo vondrona tsy miankina, vondron'iraisam-pirenena, sehatra tsy miankina, antso ho an'ny ady amin'ny herisetra sy ny fitadiavana vahaolana amin'ny filaminana izay no ezahana ampianarana ny rehetra ao anatin'ny hetsika maneran-tany io fanampanazavana. Araka ny voalaza teo moa dia le fanentanana amin'le rody be ataon'ny vehivavy le diabe zany le ataon'ny vehivavy amin'ny 21 septambra ho avy zao fanentanana mikasika ny hoe ny fanabeazana amin'ny atongavan'ny fandriampahalemana sy ny demokrasia amin'ny tany rehetrarehetra. Ka eto Antananarivo no ankalazana an'izy io. Raha tamin'ny herintaona izy tany Toamasina dia amin'ity taona ity izy eto Antananarivo no toa. Amin'ity taona ity indray tsy dia mangina ohatran'ny hoe mandeha manaraka korbiary zany le izy fa mihetsiketsika ny fanentanana atao zany manentana ny olona rehetrarehetra mba handray andraikitra amin'ity fahatongavan'ny fandriampahalemana amin'ny tany. Pejy hafa kosa indray efa mahasarika ny ankamaroany malagasy amin'izao fotoana izao ny méditation MOM izay ahitana dingana 7 ahatongavana amin'ny fiadanam-po. Inona no antony anaovana méditation? Analana ny stress sy andaminana ny saina amin'ny ankapobeny ho an'ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny tontolo manodidina ihany koa izany. Ho an'ny mopera jésuite dia mila fotoana manokana ny fanomanana ary singa iray mampitombo ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny méditation. Mizarazara ny hevitra ireo olon-tsotra sendranay. Hatretiko ny fialamboly samihafa ny toromaso sy ny fijerena fahitalavitra no fomba hanamazana ny malagasy ny vesatra miseho mandriny herinandro. Efa nanomboka mahazovana ny resaka méditation eto amintsika. Malagasy avokoa ny 700 ny manaraka ny méditation MOM eto amin'ity ivotoerana ity. Vao heritaona izao no nitsangana ity centre de méditation iray ity ary efa hifindra toerana sy ampy andraisana olona intsony ny eto amin'izao fotoana izao. Manala ny stress, mahatsapa fiadanam-po na koa mahafantatra ny momba ny tenany tsirairay. Ireo no anisan'ny tombotsoa azo amin'ny méditation MOM. Tout le monde vit toujours avec les stress, avec le douleur, avec vraiment la souffrance. Donc il a cherché pourquoi on doit vivre toujours avec les souffrances, avec les fardeaux. Donc il a pensé que si le moi, quelque chose qui pense que c'est moi qui garde toujours les stress, les douleurs, les souffrances, si ce moi va disparaître complètement, ça va aller comment? Maintenant le moi n'existe plus et puis le moi est devenu vraiment l'univers même. Et puis si on vit avec l'esprit de l'univers, le stress et puis les souffrances et les fardeaux n'existent pas. Mitetina 4,20 ariary isam-bolana ny saran'ny 30 ora miankina amin'ny fahafahan'ny tsirairay indray eo amin'ny fotoana. Ireo no anisan'ny sakana ho an'ireo olona sendranay momba ny méditation na dia mahatsapa ny mahatsara izany azy izy ireo. Eo aloha ny resaka arabola fa eo ihany koa ny resam-potoana izay lany an'olo-manteny. Raha ny tena dizoina sy ny dinely izy tena mahasolo izy. Satria raha maka an'le bouquin zany zay maly dia tena hoe ohatran'ny intéressant le izy zany. Fa eo amin'le fotoana fotsiny zao mbola hoe amboarina fanamboarana. Le fotoananay zany zay miasa foana dia misy le participation koa. Hitareo fa tsika malagasy mbola somary serana kely amin'le vola fa tsy tokony nataony ambonimbony be ohatrany fa tokony mba nalatsa-datsan-kely izy mba ho azo tsara be vahoaka. Finoan'Andriamanitra fotsiny ihany izay fa tsy dia tia an'ilay hoe manao méditation sy ny karazany ireny tsy dia mety amiko ireny. Eo anivon'ny fiainana maha-kristiana indrindra maro ireo endrika ahafahana manao ny méditation. Fifandraisana amin'Andriamanitra no tena mibahana mandritra n'izany ary manokana fotoana anaovana méditation. Maro ireo endrika ahafahan'ny kristiana anaovana izay ataon'ny fiangonana na mandritra ny la retraite na ny récollection ho an'ny fiangonana katolika. Sika moa zany rehefa le manao hoe la retraite reny na récollection ny olona ny hoe ampanaovana méditation sy ny sisa fa tokony dia any anatin'ny fikamanana masina ihany koa ampianarana an'izay mivavaka amin'ny fanerasera izay. Amena an'izay fomba izay fahalalana izay izy mampalahelo aloha hoe tokony ny kristiana rehetrarehetra ny tokony manao azy fa tsy ny rehetrarehetra moa manao la retraite tsy ny rehetrarehetra ny manao récollection matetika zany e.
dia izay no mety hoe manahirana an'ilay izy hoe tsy ahafantaran'ny olona azy zany satria izy mila iainana zany no mampianatra azy fa tsy hoe soratana amin'ny boky fotsiny eny dia eny ianao dia mahalala an'ity hoe ty misy recette ty na ohatran'izany dia mahalala ianao fa mila miaina an'ilay izy ianao dia eo ianao ahitanao an'ilay izy zany fa mety misy koa moa any amin'ny sehatra sasany na fikambanana sasany na filozofia sasany misy miresaka méditation dia izay zany mety hoe misy ny endrika méditation any hafa fa ny aty hafa fa ny aty zany hoe natao hifaneraserana kolokoloana n'izay fifandraisana amin'Andriamanitra zay ny méditation ny am-piangonana tsy andavam-bola rafitinina fampitoniana ny asaina hifantoka amin'ny singa iray heverina fa mantsara ny méditation amafana ny vesatra ao an-tsaina raha ny momba ilay sikazy atao hoe méditation mom etin'ireo koreana eto amintsika efa manomboka miorpaka izany saingy mbola tsy takatry ny rehetra mahakasika ilay tany mirefy 3 hektara ao Anosy Satotsinanana izay fanolanan'ny fikambanana iray ao an-toerana sy ny teratany karana mpanefoefo iray dia nandray fepetrana avy ao anivon'ny sampandraharaha miadidiny fanajariana ny tany antanteraka fitsirian'ny fotony miaraka amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny sampandraharaha-pasitra miadidiny fanajariana ny tany eto Analamanga sy ny Apipa ary ny fokontany Anosy Satotsinanana izy ireo ny talata 17 septambra ho avy izao ifanatrian'ny fikambanana Afary izay nanao ny fitoriana sy ilay teratany karana voalaza fa nanao fantorana tsy ara-dalàna io fidinany fotony io tanjona amin'izany ahafahan'ny tompony ndraiky mpanjakana mandray ny fepetra tokony ho raisina sy ny fanapahan-kevitra mahakasika izany. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray niavaka ny fiadiana ny tompon-dakana Analamanga eo amin'ireo manana fahasembanana ara-batana taranja basketball satria dia fifaninanana mandroso sy miverina ity indray mitoraka ity ka ny COSA HP no nampiatrany lalao mandroso ary ny ASCU kosa no andray lalao miverina ny asabotsy avy izao fanadihadiana. Ny sokatra io maraina io ny fiadina ny tompon-dakana Analamanga ho an'ireo manana fahasembanana ara-batana izay natao dia tsy isotry io maraina io ary ao anatin'izay fifananana ho an'ny manana sembana ara-batana izay dia niakatsehatra ny teny anivon'ny basketball izay nitohy ny ariva ihany koa ka ny basketball ahitana ny seza misy kodiarana no nentin'izy reto tao anatin'izay fifananana izay tsy mena mita amin'ireo olona izay tsy sembana ihany koa izy ireto satria dia nahitana ny fahaiza-manao sy ny teknika avy dia avy ihany koa ary isaka ahitana ireo mandrafitra ny ekipa-pirenena ihany koa na ao anatin'ny COSAFAM na ny ao anatin'ny ASCU samy avy eto Analamanga izy ireto mandroso miverina ity lalao ity amin'ny faraky amin'ny 20 ny volana septambra avy izao ny lalao miverina etsy amin'ny kianja anexa etsy Mahamasina no anatanterahana izany ito kosa avy eo ny fiadina ny tompon-dakana Madagasikara ny 17 ka hatramin'ny 18 ny volana septambra ho avy izao ihany koa ka ahitana mpandray anjara maro an'ny manana fahasembanana na eo amin'ny maso na ny saina na ny mona sy marenina ary indrindra fa ny eo amin'ny ara-batana no andray anjara amin'izay fananana ho amin'ny fiadina ny tompon-dakany Madagasikara izay lasy-vavy ny fananana amin'ny timindray mitoraka ity. Tamin'ny fionana ny basketball fauteuil roulante izay natao ihany koa dia nitarika hatrany ny ASCU avy eto Analamanga teo amin'ny premier carton sy ny deuxième carton ary tany amin'ny quatrième carton dia niady dia niady izay lalao izay ary tamin'ny ora farany vao nivoaka ho mpandresy ny ASCU avy eto Analamanga tamin'ny isa 17 no 14. Anao valinady ny COSAFAM amin'ny faraky amin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao ary nametoky izy ireo fa tsy maintsy andresy amin'ny ity lalao miverina ity. Mifarina treo iny fampalalam-baovao iny tomboky lasy tomboky vavy isaorana ianao naraka ny hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny Cléa Boutique sy ny Excellence Beauté mamefy taonanao indray ho amin'ny alatsinainy tahaka izao veloma tompoko.